Mivoana amin'ny lalana tsy izy tsony kosa ny fanoherana amin'izao fotoana matody tonga hatramin'ireny fikasana andatsaka aina reny ho ny filoha lefitry ny antemeram-pirenena voafidy tany Antsiranana. Anatin'ny rafitra demokratika dia tokony say miatrika ny vahoaka ary say maneho hevitra mazava ho izy fa tsy mikotrika fanakorotanana any ambadika. Atsika vahoaka malagasy nametraka azy teo. Hitatsika ny dingana marobe zay nataon'ny filoha noho ny fitiavany ity Madagasikara atsika ty. Mety misy angamba ny zavatra tsy mahafaly ny sasany fa za matoa zany ny firenena fandrindra ny Banque mondiale ny firenena rehetrarehetra maneran-tany nanaiky io filoha io ary namatsy vola matoky zany izy. Niazakazaka na rahampirenena nanao hainitso zavatra izy ialatsika amin'ny fantrana. Ka eto dia mangataka atsika vahoaka rehetrarehetra manerana ty Madagasikara ty fandrindra ny any amin'ny province ny Antsiranana. Oka atsika otony tsy ho resiny devoliny sasany hanakorotana ty Madagasikara atsika ty ampy zay reo olona manakorotanareo dia iarahantsika malala fa olona zay mbola tsy maty valavo ankibo, zay olona mbola tsy faly niala tamin'ny toerany. Ka eto zany za manameloka tena manameloka nareo vazaha teratany hafa tonga teto nanao mercenaire zany na ny teratany samy malagasy nefa manao zavatra mamoa fady mampanahelo ny samy malagasy vere tompoko manao zavatra ohatran'ireny. Ary nitodika anareo any Andilam-bato ny tenako, ianareo zay anandafy zahay mahafantatra ny zava-misy aty. Marina anareo malagasy mitovy aminay fa raha ohatra anareo misy zavatra tsy mamparara anareo, misy zavatra tsy mety aminareo, rehefa misokatra i frontière io tongava aty tsika mifampitana fa tsy ana anareo mivovo magnomaka hoazay any avaratra. Atiny magnomaka samy malagasy atsika eto mifankahita satria mariny filoha nandalo teto, mariny fitondrana nandalo teto. Fa zahay mahita fa ny filoha Rajoelina président de République malagasy manao ny asany ary manatanteraka ny velirano zay nampanantenany ny malagasy manerana ty Madagasikara ty.